dia misaotra an'Andriamanitra isaoran'Andriamanitra ny fotoana izay ahafahantsika indray mioneto amin'izao fotoana izao ry havana malala dia fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy dia faly indray tenako mahita anareo eto androany ary dia matoky sy mino fa mahery tsara daholo indray isika tsirairay avy tao anatin'ity fotoana ahafahantsika mioneto amin'ity androany ity. Miarahaba antsika rehetra izay tafiditra teto androany miaratsika ohatry somary misy mety kely tafiditra voalohany teto androany ranabavitsika Marizô tahiny Jesosy Marizô dia tahiny tompo ihany koa manarinaraka azy eo ranabavy Mami Erika Rodine Maoly Tojo Mikael Rodine Marie Jonathan Yama Marizô ireo ihany moa voateniko teo Marie Rafa Geneviève Marie Vare Veroraso dia fombiazana fitahina côté kamaradin'i Jesosy Fleur Eliana Mampionina tonga soa daholo Sandola Mama Valtina Andoandry Nambinitso fombiazana fitahina Terira Albenja Tina Rakoto Arzaka tonga soa Felana Rakoto Mendrika Fahasoavana tahiny tompo Mendrika Fahasoavana ohatry ny mbola efa hitantsika teto foana ve zany. Alleluia tonga soa ianao fombiazana fitahina efa eto avy any Anabavy Marizô dia ao ihany koa Rolianisy Veroraso fombiazana fitahina efa niteneniko teo foana angamba dia ao ihany koa Monisy Razafy Malala dia ao ihany koa isika tsirairay avy Bert Sava Falibe mahita anareo rehetrarehetra izay tonga eto androany Koda Leonie Veroraso Tsiramboaramiel ao ihany koa ry Henriette Raso Aimé Lovely dia tonga soa daholo tsika rehetrarehetra fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy raha efa paketo ianao dia za teteny aminao hoe faly mahita anao eto ary misaotra anao mbola miaraka aminay eto foana ary raha androany ianao vao tonga eto dia teteny aminao ndray koa hoe tonga soa ianao dia raha hitanao fa mampaela anao ny eto dia tongavandrera pitra ary za resy lahatra fa tsy kisendrasendra natongavanao teto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ko dia samy tahin'Andriamanitra mahereza isika tsirairay avy arakantsika amin'ny adindray sasany eo dia adindray sasany ahafahantsika mifampahera anatin'ny hira toriteny vavaka mandra-patapitry ny fandarana eto androany dia matoka fa hivoaka mahery eto ianao androany fa tsy ketraka ny diranao teto ka ketraka koa ny voanao teto koa dia maharetatra amin'ny farany dao aloha milohan'ny zavatra eto dao antsika aloha hivavaka metraka izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra dao mpandrotsika nanabavintsika Selina avy eto Frantsa izy no hivavaka ao an'ny fanombohana teny tompo ranabavy Selina anao ny fitenenana. Misy tsy mety kely azafady kely mahay tena Bavy Selina ohatry ny tsy maheno elana tsiny kely maheno ve ranabavy Selina dia anjaranao no miteny amin'izao fotoana izao. Raha maheno ranabavy Selina dia afaka miteny ianao amin'izao fotoana izao. Eny ary andao hivavaka fanombohana ranabavitsika Felina Rakoto raha maheno amin'izao fotoana izao azafady andraso ary loha aloha alamintsika kely azafady miala tsiny indrindra tsika rehetra dia afaka hivavaka tsika voantsika ny fotoana ndao ary misaotra ry raray tsara indrindra satria mbola novelominao sy niotantaninao indray tato izao alina izao mankasitraka anao zay Jesosy satria ianao mbola niaraka tamin'ny tsirairay avy natafita an'ity alina ity Jesosy malalo niangatahana aminao amin'izao alina izao dia aoka ny fanamasinao Jesosy andrakitra izao fandaharana izao satria ny teninao Jesosy manao hoe na misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako dia eo afovoany matoky izay Jesosy fa efa mihoatra n'izany ka dia mino izahay fa manatrika izao fandaharana kely dia kely izao ianao
nefa lehibe mitahiry ny voninahitra ao Jesosy, ka dia apetraka eo ampelantananao zao fandaharana zao Jesosy malalo, dia ndrakofin'ny rahanao ny fitaovana rehetrarehetra Jesosy, ny connexion rehetrarehetra mba tsy ho tapatapaka fa ho tafitany amin'ny tsirairay avy Jesosy malalo, ny afatra tianao hamaranay amin'ity alina ity, dia indrindraindrindra zay rehetra mandray zao fandaharana zao Jesosy malala, aoko Jesosy ny hitory ny teninao androany, ianao ny ametraka ny teny ao am-bavany Jesosy malalo, mba tsy hisodisy ny teny, dia ao koa pastera Jesosy amelabelatra izany fa namasinao Jesosy ny ampiteny vavan'ny pastera mba ho tonga any am-pony tsirairay avy izany tenin'Andriamanitra izany, satria aina ho azy izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra Jesosy, betsaka ny te-handrezan'ny tenin'Andriamanitra ambarany mpanomponao eto izany Jesosy, satria mety ao ny reradraraka ara-panahy, ao Jesosy ny marary, ao ny kivikivy, ka ndray izany tenin'Andriamanitra izany mba hapitraka sy hanasitrana ny teninao Jesosy malala, ka dia ao koa Jesosy nitondram-bavaka ho an'ny firenena, ianao Andriamanitra ny ametraka ny teny ao am-bavany izay mpanomponao hivavaka ho an'ny firenena Jesosy, satria ilain'ny firenenay amin'izao fotoana izao izany vavaka izany Andriamanitra, fantatrao ny mahazo an'ny firenenay ankehitriny, dia mangataka Jesosy izany tondram-bavaka izany mba hipaka any amin'ny vahoaka tsirairay avy ny tolom-bavaka rehetra izay atao eto Jesosy, mba azo fifonana, azo famelan-keloka ny malagasy rehetra Jesosy, dia mba hamindra fo ianao mba azon'ny vahoakanao hiady am-pinahitra, terizy koa Jesosy ny mpiaino aza avelanao hiaino fotsiny teninao, aza avelanao handalo fotsiny teny, fa ataovy mahay mandray izany teninao izany izy Jesosy ary fikitra ho anatiny izany teninao izany, naiza naiza misy azy dia ambany elatrao izay mba ny tanam-pahasoavanao, jereo manokana koa izay rehetra te handresy zao fandaharana izao Jesosy nefa mbola any amin'ny toerana samy hafa any, ianao ny anafaingana ny diany ka ho tonga somatsara Jesosy malalo, azonay mandray izany azony miaino izany tenin'Andriamanitra izany, dia misaotra ny rainay tsara indrindra, voninahitra aneo anao ka hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia, saotra betsaka isaorana an'Andriamanitra, makasitraka ny anabavitsika, makasitraka ny anabavitsika felana rakoto izay nitondratsika tao anatin'izany vavaka izany tamin'ity androany ity. Ilana-tsy moa fa ranabavy Sirenany no tokony vavaka teo nefa mety nisy antony tsy natafiditra kely azy tamin'ilay teo dia tsy maninona izany fa raha-pitsondray izy eto moa tsika efa misy vonona foana eo hoe efa gropy anankiray misy tsapaka tampoka zany satria raha malalaka koa ny connexion mety misy fotoana tapaka tampoka sy ny sisa dia tsy fanomezantsiny akory izany na dia kely ara fa raha-pitsondray ranabavy Sirena iverina andray anjara eto amintsika eto. Aleloia, izay ary no ela fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo androany nanavavitsika Roly Anisa avy any Allemagne no hitondrantsika anaty tenin'Andriamanitra androany hizara tenin'Andriamanitra eto. Milohan'izay nefany dia aka baibolitsika aka toerana tsara dia eo tsika no hiaino toriteny rehefa avy eo ao aorianan'ity iray ity. Ity dia atolotro manokana ho an'ny olona fianakavian-dralahy Nirina, tombokilahy Nirina izay tamin'ny atairana tena tamin'ny atairana tokoa no nahafantarana androany fa efa nodimandry tamin'ny 30 avril ny rahalahintsika Nirina izay efa nisy fotoana izy zareo mianakavy kely efa nisy fotoana tamin'ny herintaona angambany mpanaraka antsika teto ihany angambany zareo mpanaraka antsika teto tamin'ny mbola tsy nisy ny confinement tamin'ny herintaona na izy na ny vadiny na ny rafozany dia nisy fotoana nanaraka kely antsika teto ary namana moa izy io. Nisy fotoana efa mankaty an-trano misy ny zavatra efa nirahana anao ary misy ny projet izay efa mifampiresadresahana mbola tokony atao tamin'ny fahatarina nahafantarana androany fa efa nodimandry izy ary ho alevina rahampitso izay tampoka ihany koa hoe rahampitso no alevina efa mahatamby 30 ary sady mampilaza antsika ihany koa raha misy olona mihaino anay eto olona mpikirakira fiarakodia eto andafy mpikirakira resaka fiarakodia dia mety mampatatra ny rahalahy Nirina ao Vierzon dia nodimandry izy ary rahampitso ny fandevenana ny amin'ny simeterany Vierzon ary ataoko eto koa ny fampilazana ho fandraisako anjara amin'ny fiarahana amin'izy mianakavy kely any amin'ny Eglizy Adventiste any Bourges no ataony fitaovam-pivavahana rahampitso amin'ny 7 ora sasany ary ao Bourges ihany koa ao amin'ny hôpitalany Bourges
no ataony fanakatonana ny vatapaty raha pitso any amin'ny amin'ny 5 ora maraina anoany de fandevenana any amin'ny cimetière'ny Vierzon raha pitso amin'ny 10 ora sy sasany sady fampilazana zany tia hoan'ny olona satria takanazy androany vao nafantatra an'izany de mety misy koeto namana mpikirakira fiarakodia mety varotra tomobile ianao na mpamboboatra tomobile sy ny sisa de tsara fantatrao fa ao anatin'izany sehatra zany raha lany irina ary de mampiheriny fianakaviana mampiheriny vady aman-janany mampiheriny rafozana izay mpanaraka atsika eto ny rafozany tena mpanaraka atsika eto ary mampiheriny remenakavy kely ary Jesosy anie no angatantsika aniraka ny fanahiny masina ampionona anareo ary ho anao manokana ranabavy vady aman-janany de tadeo manana toerana manokana anareo ampon'Andriamanitra ampony Jesosy tena mametraka toerana manokana ngezabe ho an'ny kamboty sy ny manano tena Jesosy ka de izy ania ia anareo mianakavy kely ka de aza misosika leritsony tompoko ary de ho lasan'izay ania ny ratsy rehetra vita ny azakazaky rahalany irina fa ny antsika mbola mitohy andao apetrakantsika amin'Andriamanitra ny toy ny fiainantsika fa raha eo ampelantan'Andriamanitra ny fiainantsika de na de misy aza ny fahabaganana le velany zany ray fianakaviany zany Jesosy amian'ny banga eo amin'ny fiainantsika mahereza tompoko de hotahin'Andriamanitra de mahavita ratsy daholo raha mipitso amin'izany fandevenana izany andao ary ataontsika tiloha ampaherezantsika andry zareo mety tsy mety jery eto izy zareo androany efa koa mety mijery fa raha tsy mijery eto izy androany mety mijery izy aoriana kely eo de ampaherezako azy sy izay rehetra ny donam-pahoriana satria androany fotsiny azao de misy olona hafa koa matotry ny mahita olona mpanaraka atsika eto maty zanaka izy io sy nda hitako tamin'ny ariva teo fa ny anarany de ohatrany tsy tadidiko eto fa misy anarany hafa ihany koa eto ka tsy haiko raha anabavy eme manambotso raha eto ianao de ohatry ny olona mpanaraka atsika eto izy io na moy zanaka koa ngambany izy io de aty andafy de mampahery ihany koa raha sendra mijery tokoa zany fianakaviana izany satria zavatra fahoriana farany ambony indrindra de ny fisarahana tany ka de mahereza ry izy mianakavy mahereza fa de zay ny lahatra eto amin'ity tany iainantsika ty miandry an'io daholo ny ataontsika eto miandry an'io fampatesan'io samy andeha daholo fa ny anjaratsika de raha androany olona reny hitangorona atsika eo raha pitso mety amin'ny fotoana hafa ianao ndreny hitangorona aneo fa samy hoany daholo tsika fa zany no ahatonga atsika eto manamboatra n'le aoriana le fahafatesana ho aiza isika aoriana fahafatesana ho aiza isika aoriana fahafatesana de andao amboaritsika isan'andro isan'andro fa tsy maintsy manomana ny mandrakizay isika mahereza daholo samia tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy ndao ary ampaherezako anareo ty hery ty de eny toritentsika aoriana zany mahereza daholo
mamaly anao izy antsoy ao izy amin'ny andro fahorina te amonjy anao amonjy anao atsakao ny sainao de matoky ekeo ny fitondran'ny tompo anao ary reo fery siratrapo andriamanitra tsy amelirerinao fantaro ry avana malala andriamanitra tsy amelirerinao Hallelujah. Tsy amelirery anao andriamanitra niza ihany koa mety mandalo an'izany ady zany amin'izao fotoana zao zany fahoriany zany de tsy amelirery anao any andriamanitra koa de mahereza matanja de Jesosy hitany fiainanao Jesosy hitantsika tsirairay avy zaotsika no ten'andriamanitra ten'andriamanitra zay hoenotsika entiny anavavitsika rolia anisa izay petraka tsy Allemagne izy anisan'ny ray aman-dreny eto amin'ny groupetsika eto izy anisan'ny ray aman-dreny ato amin'ny groupe zay maresy izay tena hatramin'ny idirany tato de mahery fo eo foana izy isaky misy fivoriana de eo foana izy alleluia ary de mandroso ihany koa izy ary de vita batisa izy mahatonga azy mitory-teny eto halleluia misy aminareo manontany hoe fandraisana anjara averiko kely fandraisana anjara eto raha te handray anjara eto ianao de tsotra voalohany indrindra aloha mba olona efa mba hitana eto foana ianao ohatra hoe hitahita eto foana ny anaranao mba efa $100 nirina rodiny mari reny moa efa eto foana ary mama Valtina Verrasoa Andonia Suzelle misy anarana zany efa mba hitahita eto foana aloha ohatra ry Preta ry Kazany tsy teneniko satria efa atao anaty groupe mihitsy ohatra hoe Rasoana teny Angela Elisa Tsiala zany zao anarana efa mivezivezy eto misy fivahiny zao io raha mba arabaitsika Ezran Prisylvie Nancy tonga soa ianao zay avy hitanao teto androany tonga soa ianao de efa mba hoe olona efa mba mpijerijery eto zany zay aloha zany ray de afaka mandray anjara ianao za mba naovavaka fanomboana de tsisy olana mivavaka firenena ndray fa efa mba zajatra eto ianao mandray anjara eto de afaka manao vavaka ho an'ny firenena satria somary de mivavaka ho an'ny firenena fa ny mitory teny de tsy maintsy olona efa vita batisa tsy voatery vita batisa teto ianao fa na vita batisa taiza anao vita batisa taiza satria de altaratsika eto de efa vita batisa mandray anjara manotory teny eto na de vita batisa taiza ary nefa ianao de mila ianao mbola mianatra baiboly kely eto aminay fantarinao hoe inona moa ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra ny fanamasina tena sisisy de lasa tonga ohatra ndretaka izy eto raha mba mangeta hitany zany ianao tsy olona rehetra koa nefa aloha mangeta hitany zany ny olona sasany ary mety mbola miafina mijery an'izao fandara zao mety mbola mamenatra azy mijery an'izao fandara zao ho an'ireto olona reto takandry anavavy Rolianisy zao de olona tena miseho izy
fa miaraka aminay manompo an'Andriamanitra eto ny ataontsika dia manompo an'Andriamanitra aza atao mamenatra mihitsy manaraka an'izao fandarana izao fa tsika eto tsy manompo sampona amin'ny teny ratsy fa tena mivavaka dia tokony tsy ampina sy sisanao hoe manaraka anay eto fa zava-mahafinaritra ny totsika eto fa tsy akory hoe zavatra inona zay no ela fa nisy nantany tsy zay teo ariva teo dia teo dia raha izahako valiana eto re tsy vovalako ny mesagenareo be dia be ilana tsiny amin'ny mesagenareo misy message be dia be isan'andro fa tsy hoe andro any ihany dia misy indraindray hoe tsy voatery voavaliko fa eto no valiko iny tompo ary zay no ela fandaontsika tonga dia hitra amin'ny atenin'Andriamanitra eto ny anavavitsika rolianisa dia rehefa mihaona eto verina eto mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra iny tompo ranabavy rolia anao ny fitenenana tahiny to pastera tahiny to tsika rehetra zay mpanaraka an'izao fandaharana izao iara-maty sy ny teny voalaza ny soratra masina ary tsika ny teny izay hovakiana dia ho hitanareo ao amin'ny Jaona 10 ny andinindreo 4:10 ka hatramin'ny 5:20 soramandro eo ambony dia mivaky toy izao ny nitorian'i Jesosy ny amin'ny mpiandry ondry sy ny nilazany ny tenany ho mpiandry tsara izao ny mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho dia tahaka ny ahafantarany ray ahy sy ahafantarako ny ray ary zaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hihaino ny feoko ary ho tonga andiany iray izy sady iray ihany ny mpiandry izany teny izany ry havana dia amin'ny filazan'i Jesosy ny ondry izay andrasany ary izy mpiandry tsara Jesosy ry havana tamin'ny nanana andreo mpianatra 12 dia naniraka azy sy nampianatra azy ary nampiseho taminy fa izy tokoa ny tena mpiandry tsara izany mpiandry tsara izany ry havana dia voalaza fa izy voalaza ihany koa mantsy fa izy ilay Mesia dia izy no mpiandry tsara ary izy no miambina sy miandry antsika ary izy no mampiseho ny fahatsarana amin'ny mahazanaka Andriamanitra anazy dia amin'ny mahazanaka Andriamanitra azy no ilazany eto hoe tahaka ny ahafantarany ray ahy sy ny ahafantarako ny ray ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry hitanareo fa mazava amin'izany ry havana fa izy miteny tahaka ny ahafantarany ray azy dia izy ilay zanaka lahatokana izay an'Andriamanitra nalefa ny tete ambonin'ny tany hamonjy antsika ataoko fa efa fantatsika rehetra izany ary izy dia miandry antsika foana itsika izany io ondriny io kanefa tamin'izany fotoana izany mbola tsy itsika aloha ilay ondry fa mbola ireo zanak'Israely sy ireo mpianatra ireo no ondry namenan'i Jesosy ary tena nampahafantarany ny zavatra rehetra marina rehetra izay momba ny fanahy masina ary izy dia tena nampianatra tokoa ka rehefa taty aoriana izy ry havana voalaza eo amin'ny 9:20 hoe manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hihaino ny feoko ary ho tonga andiany iray izy sady iray ihany ny mpiandry dia isika tamin'izao tontolo izao tsika taloha tamin'izao tontolo izao satria tsika tsy zanak'Israely tsika tsy tao anatin'ilay mpianatra Jesosy dia tsika tamin'izao tontolo izao ary tsika io ondry lazainy hoe ondro hafa izay tsy amin'io vala io kanefa ankehitriny tsika dia efa ao amin'io vala io satria no tadiaviny tsika ary rehefa ny tadiaviny tsika ry havana dia hitantsika amin'ny alalan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny boky ny baiboly masina izay ahitantsika ny anatra rehetra sy ny torohevitra izay tokony ataontsika koa amin'izany ry havana manainga antsika rehetra ary tena
aoka hiditra ao amin'ny fotsika rehetra fa Jesosy rery ihany io le mpiandry tsara io izay nalefa ny ray hiambina atsika. Itsika dia ondriny, tsika dia ao ambalany, ka novirintsika ao ambalany ka mampitandrina ry havana sy miteny atsika hoe aoka itsika rehefa ao ambalany ao amin'io vala io de tsy hivoaka intsony. Zany de manambara am'le hoe fiverenan-dalana. Raha miverin-dalana ianao raha ohatra ianao efa ao anatin'ny valan'i Jesosy tsy tokony hiverin-dalana intsony hoe hivoaka hitady lalana. Tsika zao efa ato amin'ity vala ity de tokony tsika anana ny toetra mendrika ary hiambina isan'andro tsika de eo amin'ilay mpiandry tsara foana tsika isan'andro, satria io mpiandry tsara io de miambina tsika. Volazany koa ry havana fa hoe rehefa ohatra ianao zany ohatra hoe niverin-dalana ka efa teo aminy, voalohany ianao teo aminy no tadiavina ianao satria efa ondriny, ary voalazany fa ny ondriny izay mania de tsy maintsy mbola ho tadiaviny. Koa raha nisy tamintsika teto efa nania de nefa tsika niverina eto indray, de tsika zany ilay ondry tsara ny Jesosy, tsika ilay ondry tsara izay nomeny Jesosy, izay nofahanany Jesosy Kristy. Ary tsika rehefa nofahanany izy mamahana ny ondriny foana. Inona moa zany famahanany atsika zany? De ny teny soa sy ny fananarana ary ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny anarahantsika ny didy rehetra izay voalazan'Andriamanitra. Rehefa voafahana tsika de voky. Iza moa zany zao ny tsy voky? Tsika voky foana eto isan-kalina amin'ny vavaka fiambinana. Voky sakafo matsiro avy amin'ny mpiandry tsara, satria ny mpiandry tsara de mame atsika foana sakafo tsara. Ka izany sakafo tsara zany ry havana, aoka zany tsy hoe ho alohantsika fa ho atelintsika isan'andro ao anatin'ny fotsika. Zany hoe rehefa misy teny azonao eto zany de aoka izany zavatra zany tsy ho aloha intsony fa ho tazonina foana ao anatin'ny fotsika mba ahatongavatsika eo amin'ny tanjona izay tadiavintsika. Satria ny tanjona tsika reto ry havana, raha ohatra tsika ny tanjona tsika, raha ohatra ka tonga ny farany zao tontolo zao, tanjona tsika rehetra reto de ho ao ambala. Aiza moa zany vala zany? Lay toerana efa namboariny Jesosy Kristy ho atsika ao ambony ao. Efa nanamboarany toerana tsara isika, ka aoka itsika hanana fanetretena, hanana fahendrena, hanana ny fanahy masina, hanana ny tsy fandaingana zany, tsy hanana lolo-po, fa hanana an'ireo toetra tsara rehetra reo tsika. Ka reo toetra rehetra reo reo ny tadiavin'i Jesosy. Ary rehefa mitady andreo Jesosy ka tanteraka ao izany de valy izy. Tsika eto indraindray mitady valim-bavaka. Rehefa mitady valim-bavaka tsika nefany indraindray tsika mivavaka amin'Andriamanitra, vavaka amin'ny Jehova, vavaka amin'ny Jesosy tsika hoe misy zavatra irintsika nefa mbola tsy tonga amintsika, de iny mitandrematsika ry havana fa sao de diso fangatahana. Misy mantsy hoe raha mangataka amiray ianao de diso, tsaraky ny eritreretinao le izy, tsaraky ny eritreretinao le izy, satria hafa noho ny eritreretin'ny ray, hafa noho ny eritreretin'i Jesosy. Na mety zavatra mbola tsy ahasoanao de diso fangatahana zay, fa ny ninona angatahanao aminy de tsy maintsy azonao. Ka tandremo sao de diso fangatahana. Hitanareo rehefa nomboana tao amin'ny hazo fijaliany Jesosy de mafy, tena mafy taminy le teo amin'ny hazo fijaliana. Naika ho voadotiny fakam-panahy izy, ny Satana izy, de niteny izy hoe raha eo esory amiko ty kapoka mangidy ty. Tao amin'ny tapoka ny fanahy masina, de inona ny fangatahana nataony? Nefa aoka tsy ny sitrako no atao fa ny sitraponao. Hitanareo zany? Satria izy de manaraka ny sitrapony ray. Sitrapony ray no arahana. Ka indraindray mifangatahantsika sao de tsy manaraka ny sitrapony ray fa fangatahana amin'ny vilalana tompoka, de izay ilay tao hoe diso fangatahana. Zany rehetra zany ry havana de tiany
Jesosy ho taterahana eo amintsika, tena tiany ho taterahana eo amintsika ny hoe fahendrentsika sy ny fanetrentsika tena ary ny fahononantsika fo ihany koa. Aoka koa tsika hanana fahonona-po. Zany fahonona-po zany ry havana de tena tiany Jesosy, tena tiany Jesosy, tena tiany Jesosy mihitsy zany ry havana. Ka zany no ilazako eto aminareo hoe aoka tsika tsy ho very ary tsy ala ao ambala fa io vala io de io efa natokany Jesosy ho atsika. Kanefany indraindray tsika tsy mataty fa miala avy ao ambala. Ka io vala io tompoko de vala tsara. An'ilay mpiandry tsara, ilay mpiandry tsara atsika de Jesosy. Raha misy zavatra tiatsika natao. Eny tompoko. Somary ilana tsiny fa misy somary tapaka kely ny tohiten'ny anavavitsika Rolianisy teo. Efa tapitra ihany moa izy iny, efa nafarana ihany efa tapitra izy iny fa velomany nika tokony mbola ataony teo de tenon'izy hoe tahiny tompotsika sady anao hoe amen, de efa zay toizako zay zany izy hoe tahiny tompony nareo amen. Fa ilana tsiny moa fa misy ny fahatapahana izay tsy niankina taminy izany rehetrarehetra zany. Koa de tahin'Andriamanitra ary misaotra betsaka ranabavy Rolia tena nampahery ny toriteny tsy haiko aloha nareo ahoana ny fahitanareo azy fa zay mahita fa sady mandroso izy no mampahery ny ten'Andriamanitra izay netiny. Koa de tahin'Andriamanitra ianao de Andriamanitra ane mampahery anao Andriamanitra ane ihany fiainanao amaly ny fitianao ihany koa de ombanao sy ny ankonanao de tahiry anao mahandry ampiaviny ane Jesosy. Alleluia. De misaotra andreo koa mahita azy makasitraka ny anabavy Rolia fa satria zava-dehibe izany fakasitrahana izay ataonareo zany atonga azy mbola androso bebe kokoa indray amty asa fanompona izay ataotsika hiazakazahantsika eto ity. Amen. De tahiny tompo fahombiazana fitahina Rolianisy Androandry Mama Valtina efa nalabaiko teo Maholy efa nalabaiko, Nicolas Andrela Aimé Manambotso, de ao ihany koa Jonathan sy Androandry efa niteneko teo de Pasteur Rondry koa nitako teo tahiny tompo daholo de zay ngamba mbola tsy voarabako teo dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Jaune 10 izay teny loharanom-pifalitsika teny loharanom-pifalitsika satria toky men'Andriamanitra atsika tsiry amboara-melona tahiny tompo nambinitso ihany koa toky men'Andriamanitra atsika ry havana hoe tsika misy fotoana avana aloha eto de mazava ny tenin' Jesosy fa miandro ondry izy ary mpiandry tsara izy fa eto misy ondry karazany roa de ny ondry voalohany de ireo ondry natolotr'Andriamanitra hoe reto adidinao reto taranaka nofidiko reto, halleluia, reto vonjeo reto, halleluia. De ataon'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra namonjeny ny jiosy nomeny ny fiainana mandrakizay notolorany ny fiainana mandrakizay ary nandrasany zany miandrondro zany tsy hoe miandrondrotra zao hoe miandry aiza hoe miandrondro tonga fa mitandrina ny ondry ary eo misy zavatra somary tsy azon'ny olona fa rehefa miaraka aminay nareo de azonareo zany hoe ohatrany ao zany hoe mitandrina ondry, ohatrany ao zany hoe ondry tandremana. Zany ondry tandremana zany ravana de tsy hoe omena vilona ihany, tsy hoe ampisotroana rano ihany fa tandremana, andrasana, jerena, araha-maso raha ohatra ka manao ny
mitady voana, mitady voaka ny vala, mitady andeha ary atsy, de anjarany mpiandrondry a no mamerina azy amin'ny lalana tokony ho izy. Ary ny mpiandry ondry a de zao mila olona mijery ny ondry. Za mino fa raha am'izao fotoana zao mety tsy de manana connexion firy ny mpiandry ondry, fa raha mpiandry ondry no mena connexion matanjaka na ampiandrasan'ondry de miahaka ny ondry, lasa ny ondry, satria hoe variana mijery iny, mijery Facebook, miemily amin'ny YouTube, mijery karazana zavatra maro, fampiresadresaka amin'ny WhatsApp sy ny rehetrarehetra, de ina zavatra mitranga tsy mibanjina tany amin'ny ondry, de ny ondry voaka. Ary reo ondry reo ngery de zao ny ondry tsy mba takan'ny osy, ny ondry tsy mba mitrotrona hoe maheriheriseritra zany de lasa mitoy de mivetivety kely de tsy hita, fa ny ondry mihinana eo de mandeha tsikelikely mandeha mivoaka, tsikelikely eo zany ny andehanany voaka, ohatry tsy hitahitanao eo izy ohatry mandeha kely de mihinana hoaniny de mandeha de farany izy lasa. Ary ny ondry raha ny tena marina de olona biby tsy mora very. Profon'izany nisy lehilahy anankiray nanana ondry 100 de tsy 9 kory ny ray very, ka ny ray ihany ny tafajanona teo. Fa raha izany de maditra ny ondry, fa ny ondry tsy maditra. Ny ondry tsy maditra ry havana malala, nefa na de zany azy misy ihany ny anankiray very. Mety nanao zay ho afany ihany ny mpiandry ondry, fa ny fidiny ho very mihitsy ny ondry iny, niezaka sendra tsy mijery kely ny mpiandry de lasa izy, satria tetady lalana, tetady fiainana hafa, tetady takiny ahoana re zany fiainana ivelan'ity valy ty, takiny ahoana re zany mba tsisy an'io mpiandry ondry mijerijery sy miteniteny sy ny sisa. Zao ry havana malala, ny eritreretin'ny olona fa hoe pasteur tena cool na tsy voatery pasteur fa mpitantana, ohatra antsika reto zao mpitantana groupe na mpitarika na leader eny amin'ny fikambanana isan-karazany eny, de ny eritreretin'ny olona hoe tena mpiandry tsara indrindra de le hoe lazain'izy hoe cool be reny, le cool le tsy miraharaha. Zay taloha manao skoto zay de misy sefo tena mahasika, misy sefo tena mahasika na ny folaranao tsy mifatotra tsara ary de efa be de ianao mba hampanaovy skoto ihany ny ankizy. Fa ny skoto vao kely zay de mbola kely zay tamin'izany de efa asiana mandamy manontany ty toeranay, ny toerana misy anay eto ny faritra misy anao de hainao ny mikolokolo an'io, manadio an'io, mandamina an'io, de misy ny inspection isaky maraina de fo ianao de manara-dalàna, fo ianao amin'ny fito de mandamina an'izany de mandry sakafo de amin'ny valo maneno ny sifflet de efa samy efa avy sakafo, ohatra miaramila kely misy sefo masika de tsy de tian'ny ankizy satria manaraka discipline. Fa misy re sefo tsy masika, lamina be eny, de ino ny tena tian'ny ankizy, ino ny tena tianay. Ary ety anivon'ny fivavahana sy ny ara-panary havana malala de mbola eritreretin'ny olona ohatr'izay ihany hoe reny ohatra hoe pasteur na mpitarika tena tsy miraharaha ninninna, tsy miteny, tsy mibedy, tsy manao ninninna, reny ny mpiandry tsara amin'ny olona. Adisonareo, disotsika ry havana. Za manokana tsy mijery an'izay mihitsy aho hoe za cool, midira anao anaty groupe miaraka aminay de hitanao hoe manao antsika rehefa mifaly, tsika mifaly ary tsika mbola laty fahatany tsika, tsika mifaly, tsika miometsika, miara mifaly, tsika miara maka mamy amin'ity fiainana ty mihitsy anaty fifaliana falifaly lalandava. Fa zany tsy midika akory hoe baranahany. Nareo amin'ny groupe zay maresy mahafantatra tsara ny fomba fiarahantsika. Fa tsika miara-mihinana ny mamy de miara-mihinana ny mangidy ihany koa rehefa misy ny mangidy. Ary tsika mifaly, mimeme, mifampisangisangy. Azo atao zany. Ary eo amin'ny sehatry ny fivavahana tena tokony ahitanao, hitanao ry havana? Ny eo amin'ny sehatry ny fivavahana tena tokony ho zavatra sahy edena.
hitan'ny olona daholo ny zavatra rehetra, ny zava-mahafinaritra, ny zavatra mahafaly, tokony toerana hatamana. Ary ao anatin'ny vala dia misy ny zavatra rehetra tokony ilain'ny ondry. Ary ny ondry rehefa manana mpiandry dia tsy mpiandry pokapoka foana, ary ny ondry tsy kapohana raha toy ny ondry. Ny ondry ke tsy kapohana, mora entina kely ange ny ondry, ahitsihitsy madinidinika eny izy, amin'ny tsorakazo. Tsy velesina amin'ny karavasy ireny, tsy misy mpiandrodro manana karavasy zany fa omby ny lana karavasy. Fa zao ry havana malala, za ty teny aminao fa mila mpiandry etitra isika, indrindra amin'izao andro mahavariana ny olona zao. Alleloia. Ary Jesosy dia fantatsika tsara fa Jesosy nge ry havana rehefa tenianao tamin'izy tetỳ tany dia olona nahafinaritra. Za mino, zay vady efa betsaka dia zany foana ny resaka hoe Jesosy io tena olona tena tia mimeme io, tia mitsikitsiky io, tena possible mihitsy izy zay saingy tsy voasoratra dia teo am-pisakafoanana ireo dia mitantara zavatra mampime amin'ny mpianatra, mahafaly, tsy hoe olona le zany, olona mahafinaritra, mahateo olona. Fa ny zavatra hitantsika ireny ao amin'i Jesosy ilay mananatra daholo kely finoana. Nahoana reo no mianahany? Dia ohatran'ny ny olona mieritreritry Jesosy tena masika be. Tsia, mahafinaritra be Jesosy. Jereva amin'ny fitondrany ianao fotsiny. Jereva amin'ny fitondrany ianao e. Ianao hoe misy fotoana hoe manana hoe reraka be anao amin'ny alina dia tsy tapatory araka le resakitsika vao vinona torotentsika iny hoe fa fahalemeko ny fatanjahako vao maly alina angamba izy iny. Maly alina. Jesosy ry havana tsy ohatr'izany hoe reraka be anao dia tsy navita mivavaka tamin'ny alina dia tonga dia Jesosy tezitra avy eto dia mikapoka anao rapitso maraina izany hoe tsy mivavaka ianao. Izy ary mety misy fotoana tena mitsika kely ndry. Tena anao misy fotoana ohatr'izany. Misy fotoana fa tsy isan'andro, misy fotoana reraka dia mi-insiste eny hoe mbola hivavaka. Feo mpivavahana eo raraka hatramin'ny rarakivo tena tafatory eo. Satria moa tsy hoe zany be torimaso fa reraka. Fa hitako eto fotsiny Jesosy mitsikitsiky dia mety omeny ondana kely mihitsy araha dia miresaka amin'Andriamanitra za mivavaka ho azy fa tena rezy izy e. Alleloia. Jesosy ry havana dia tena mpiandry tsara. Misy karazana ondry anankiroa tenen'i Jesosy eto dia misy karazana mpiandry anankiroa koa. Le mpiandry anankiroa aloha jerentsika vetivety. Misy mpiandry tsara ao amin'i Jesosy dia misy mpiandry tsy ratsy ny itenena azy fa mpikarama. Ny mpiandry tsara, ny ahafantaranao fa mpiandry tsara izy dia manolotra ny ainy. Alleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra, izao mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ny mpiandry tsara zany na iny kidona na iny kiatra dia zao. Aleo ny maty. Maty ho andreo ondry. Ny mpiandry tsara dia mahafoy mihitsy ny ainy. Hiandry andreo ondry ireo. Hiaro andreo ondry ireo. Hitondra andreo ondry ireo any amin'ny toerana izay tokony izy. Ary raha ireo misy mikitikitika dia mikitikitika azy izay. I Davida dia niezaka ny ho mpiandry tsara. Dia izao nataon'i Davida. Rehefa miandry ondry izy dia tonga ny liona, tonga ny bera. I Davida dia tsy mpikarama ry havana malala. Satria tena Jesosy hoe ny mpikarama ozy izy satria tsy mpiandry na tompon'ny ondry izy. Ko raha mahita ny ambody avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambody iny sambotra ny ondry ka mampiaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Tonga dia vakiana fa Davida tsy mpikarama fa tena nazo ireo ondry ireo.
any dadany ireo de anazy ireo ny ahitana fa anazy ireo de zao tonga ny liona tonga ny bera tonga ny ambidi de arovany Davida ireo ary misy fotoana ary lasany liona lasany bera mihitsy ny ondry fa tsy avelany Davida fa enjehany liona de esorony eny aminazy eny avavany liona ny ondry de tena samatsamahany koa le liona enjehany de azony de esorony ny ondry delivreny halleloia ary tsy vitan'izay fa tonga de io fahavalo io vonony satria fantany fa mbola iveriny io rapitso ka ny ondry mbola andrasany rapitso mbola andrasany rafakapitso mbola andrasany afakely taona mbola andrasany afaka roa taona fa tsy vitandroany ny mission de zay lalany ihany lalany tsy pikarama Davida fa mpiandry ary Davida de mpiandry tsara de manolotra ny ainy mihitsy izy possible Davida keraha manavitra ny ondry 10 possible izy ho fatiny liona possible izy ho fatiny bera fa tsy rarahany na maty koa ary izy fa zavatra fatany le ondry fe avitra de Davida zany mpiandry tsara Davida zany a mpiandry tsara ry havana malala Davida sy Jesosy nitovy Jesosy koa nanolotra ny ainy hamonjy ny ondry saika lasany liona sy ny bera daholo tsika menakavy reo tsika lasany liona sy ny bera daholo tsika rehetrarehetra reto ny sasany nataony saosy ny sasany nataony rôti ny sasany nataony natono sasany nataony rony fa tsika lasany devoly daholo tsika fa Jesosy tsy nanaiky halleloia za mpiandry tsara ozy izy nanolotra ny ainy tsy ny forsena fa nanolotra ny ainy hamonjy ny ondry ny mpiandry ratsy a ny mifanoatra am'zany ny pikarama de zao eo izy miandry rehefa tsy misy ninino de alainy no tombotsoa eo amin'ny ondry alainy ny volony ny ondry ke fefeny tombotsoa alainy ny ondry ny volony manety ondry zany a manan-karena rehefa avy manety ondry de alaina ny zay tombotsoa andrehetrarehetra fa rehefa tonga ny fotoana tokony arovana azy iny koa izy ntsita vo tonga mananontanina ny ambodi de tonga koa izy nareo fa manana pastera de teny aza teny eo pastera za hoe delivereo fa tena ampahoriny devoly aho hoe satria mpiandry fa ny pikarama mandao ny ondry amin'ny andro mahory mandao ny ondry amin'ny andro mahory so zany fotoana tokony hanavahanao mihitsy ny mpiandry hoe pikarama ve izy tia sa ve izy tia mpiandry tsara iny anjaranao mahita azy tsy haiko firifiriny mety mbola mety pastera mavita ifadianina ho an'ny olona anankiray zay misy olana eo amin'ny fiainany eo amin'ny ivon'ny eo amin'ny fiangonana entiny zany zao manolotra ny ainy mety misy ngamba ny pastera tsy azonao atsoina amin'ny telefôny zany tsy azonao iresaka aminao zany tsy azo elingelenina de tsy mety zany satria ny olona zao mila fampahirezana zay ary tsy pastera mamaly anareo zay na amin'ny firy alina miezaka mba miandry ny ondry fotoana zao anavahantsika
mpiandry tsara sapikarama no miaraka aminao mpiandry tsara sapikarama no miandry atsika fahajantsika ero ny amin'ny mpikarama manjary ohatry ny hoe fanenjika tsika tsy manao fanenjika tsika fa ataotsika ijery hoe andiny faefatra amby folo za mpiandry tsara ozy izy jesosy ary fantatro ny aho sady fantany aho ny mpiandry tsara mifankalala amin'ny ondriny fankalala misy fotoana alleloia mametraka fotoana ho an'ny ondriny mifankalala fantany daholo ny momba andreo ondry reo fantany daholo ny kleman'ireo fantany ty matanjatanjaka ty somary osaosa ty ohatry ny somary fantany ty ny ondry koa mahafantatra azy vo izy fotsiny miala avy any misy akanjo zay efa afantaran'ny ondry any mpiandry azy de iny akanjo iny foana ny anaovana ohatra hoe akanjo misy lokony anakay de iny ny afantaran'ny ondry azy ny feoany miteny any alavitra any de fantatry ny ondry ary izy koa raha ohatra hoe misedra mandeha de misy ondriny fangaro amin'ny ondry avy de fantany hoe ondriko ty alleloia jesosy ry havana malala mahafantatra anao misy ry mahafinaritra be anay zay izay tsy afaka ataontsika eto satria raha ataontsika eto mety tapahan'ny Facebook niry misy ira mahafinaritra zay eto amin'ny teny anglisy manao hoe fantany ny anaranao fantany ianao ary amin'ny mampiandry tsara ny jesosy de fantany ianao de tsisy miafina aminy nge ianao io tsisy miafina aminy na ny anatin'ny fonao io ny anatin'ny sainao io itebitebikelinao io alaheloninao io saina zavatra mavesatra amin'ny fiainanao io tsisy miafina aminy io fantany ianao io vo miteny de fantany feoany aniny zany ndry ianao le vo manomboka amin'ny tarena kely de fantany ianiny zany Gresy raza zany Andrina Suzel zany Maoly zany ndry feoan'ny Fleur zany Livia Dubois zany inareo ny teneniny ao da hoary fantany fa ny ondry koa mahafantatra ianao tokony manomboka raha mbola jary hoe tokony manomboka mifankalala amin'Andriamanitra ianao mifankalala amin'ny Jesosy ianao rehefa mivavaka ianao de zao fantatrao foana hoe zany ny fanatrehan'Andriamanitra renao fantany feoany halleloia hoy izy ten'Andriamanitra hoe any amin'io jaono ihany fantatro ny aho sady fantany aho halleloia tsisy miafina amin'Andriamanitra tsisy miafina amin'ny Jesosy ny mombanao io sahirantsika raha tsika ny anafina zavatra amin'ny Jesosy na miteny tsika na tsy miteny mbola tsy miloaka akory ny vavantsika de fantatr'Andriamanitra fantatry Jesosy ny aopotsika tsika eo natren'Andriamanitra rehefa na tena transparent hitany hatramin'ny fisaina tsy hitany de tahaka ny afantarany ray ihany afantarako ny raiko ny afantarany ray ary za manohitra ny aiko amonjy ny ondry tsy misy mpiandry anao an'izany ary niavaka ao a Davida fa tsy mpiandro ondry rehetra tamin'izany koa nanao ohatran'ny Davida be dia be ny olona mpiandro ondry tamin'izany tsy mpikarama miaraka tamin'ry Davida fa tsy ny olona rehetra no sanany enzika ny liona sy ny beraka naka ny ondry teny ambavany ka niady taminy tsy ny olona rehetra de mba tahaka izany koa Jesosy ry havana malala reo mpaminany rehetrarehetra zao ry Isaia ry Jeremia ry Ezekely ary Mosesy tsy mbola nisy tamin'ireo hoe noho ny zanak'Israely de andeha ho faty mihitsiny misy fotoana angravany Davida mpanjaka Davida mpanjaka ny nanota de ny vahoaka no ringana
fa davida tsy nanina fa ninona ary davida notsynana hoe alao fa za no faty fa tsy ny olona tsy nisy mpaminany hoe za Isaia alao za ho fato anareo are tsy manao an'izany mitory ny ataony ry Ezekela ry Jeremia nampafantatra ny olona ny tokony ataony nataony fa tsisy mihitsy kory no faty tamin'ny fahotan'ny olona tokana halleloia reny ke mpiandrondry daholo e Mosesy ke mpiandrondry ny atao hoe mpiandrondry a de pasteur amin'ny teny frantsay ke pasteur mihitsy ny berger ny mpiandrondry reny rehetrarehetra mpiandrondry daholo reny fa reny rehetrarehetra reny koa de zao tsy mbola nisy tahaka an' Jesosy hoe ade hiakatra ny ambony hazo fijaliana mihitsy zany ohatra ry Debora na hiakatra ny ambony hazo fijaliana mihitsy zany ohatra ry Gideona ho an'ny vahoaka tsia manao azo lava be misy menarana valana nataondry Mosesy fa tsy nofato an'ny olona fa Jesosy afara samy mpiandry ry havana marana afara samy mpiandry ary sambatry tsika manana mpiandry an' Jesosy fa Jesosy zao ny zavatra nataony ovitaiko indray mandeha ny fiarovana an'retondry reto halleloia ovitaiko indray mandeha de niakarany teo a-Golgota de natolo ny ainy ary de fa niakatra teo ambony hazo fijaliana izy de nivonjena teo daholo ny ondry rehetrarehetra mandray sisan'lay famonjena sisa raha ny tena marina tsy tokony hisy ondry lasa ny ambodi sy ny berazany tsony sy ny lioana taoriana afatesan'izao tsy tokony hisy tsony tsy tokony hisy olona ho very tsony tsy tokony nahazo ondry tsony ny ambodi de ny devolisy ny satana zany tsy tokony na de ray azy satria niakaran'i Jesosy teo de namonjy ny ondry nanolotra ny ainy mba hamonjy ny ondry mba tsy hisy tsony ny fandringanana araka le teny amin'ny Jaona toko fahafolony ny fahafolo ambony hoe nimpagalatra tsy avy raha tsy angalatra amono ary andringana ireo ny asan'ny devoly fa zaho izy Jesosy avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be Jesosy namono fiainany mba hanana antsika ny fiainana ary fiainana be dia be alleloia tonga de zao ny tenen'i Jesosy hoe aleo fa atolotra ny haiko de tsisy mikitika tsony Jesosy ngerana voalatsaka ny rahan Jesosy de nisy didiny voaka fa tsy azony devoly kitihana tsony tsika tsy azony devoly rombahana tsony tsika mampalahelo be ianao raha efa nandray ny rahan Jesosy de mbola lavony devoly de entiny devoly any amin'ny fahaverezana tsy possible zany fa saingy zao nataon'olona tsinitsinina ny ain'ilay mpiandry amin'ny mahatonga ny olona mbola be dia be ny very Jesosy maty fa mbola betsaka koa ny very fa ianao hoe tokony ho tombom-barotra Jesosy ianao alleloia maty ho anao Jesosy ondry ny tena tiany ianao io ondry ny tena sarobidy ianao io ary ny valeranao io ry havana afahany tsy azo ny atakalo ny valerana 5 mihitsy ny ondry zato ndray very fa naverana teo 5 fa satria maninona satria lehibe ngeza ny valerany sarobidy ianao le fanaka farantsakely volamena lay tsy avelany raha tsy hitany latsaka ny ambany nangony le manano tena tsy navelany raha tsy hitany farantsakely volamena anankiray ianao nge zany e za nge zany e misy Jesosy zao a alao za ho faty alao za ho faty fa raha maty ahako de tsy manana hery am'ireo olo retsony ny ambody sy ny bera sy ny liona ary ny tena mahafinaritra an' Jesosy de zao be fandrangotra kely reto Jesosy a hitanao a ody ten'Andriamanitra
za mpiandry tsara ry fantatro ny a sady fantany aho taka ny afantarany ray any no afantarako ny ray afantarany asy ny afantarako ny ray ary za manolotra any ako amonjy ny ondry ondry ray aloha zay karazana ondry ray aloha zay fa diny fainany vola manana ondry hafa izay tsy amy ty valy tia ary eny de tsy maintsy hoetiko koa iain'ny feo aho ary ho tonga andiany ray izy sady ray any ny mpiandry jesosy a ry avana de tsy nionony izy ary zany tokony hitiavanao an jesosy za tena tenanao isika tokony ho tian jesosy mihoatra lavitra noho ny hitiavany jiosy an jesosy isika tsika jentilisa reto ny olona miteny tsika ve de hoamba tsika ve de andeha anenjika zay ataony jiosy azonao ioarana mihitsy ary ny jiosy ty amy fitiavana an'Andriamanitra satria maninona tsy ingery avana jesosy nanao fanoharana atao amy baiboly misy olona roa nananana trosa indray nananana be indray nananana kely fa samy mifoanana ny trosan'ireo iza ny tiako kokoa izy jesosy jiosy ny olona ozy mpianatra ozy petera lay namitsorana be marina zany isika very avana isika tena amon'ny jesosy ny tena nefa tsika tena zay tena taranaka fady tamin'Andriamanitra taloha nefa no ny amin'ny jesosy tena nangonina le ondry hafa manana ny amy vala hafa raha zany eo amy toeran'ny ondry hafa reo manana ondry hafa zay tsy amy ty vala itia ary reny koa de tsy maintsy hoetiko en'ny feo ako raha za reo ondry reo tonga de nien'ny feo any tsy tambatambazana en'ny feo any tsy omena vola en'ny feo any mahavarina mahita olona asiana publicité kely mihitsy ny fiangonana misy fisakafoanana orinan'ny fitompivahana de tonga am'izay ny olona misakafo satria misy fitompivavahana fa raha ny tena marina isikreto na de tenenina azy hoe mandeha tongotra 10 kilometatra vao mahita fitoerana iarana vavaka de mandeha 10 kilometatra satria maninona zaratsika aza ry apa zaratsika aza matetika fiainatsika vahina ty ivelina ty de tsika miezaka de ny vazaha zao mbola miavinavina ohatra misy asa de miavinavina an'iny de satria maninona satria efa eo aminy iny be de be ohatra eto Frantsa malagasy mety tsy manana permis fa maninona miezaka ihany manao asa zay azony atao de miatrika olana am'izany zavatra zany fa maninona miezaka ihany manao an'le satria tsy maintsy miasa fa maninona ny fazandre misy fazandre misy olona tsy manana taratasy ohatra eto Frantsa tsy haiko zany avelany Allemagne sy ny sisany po eto Frantsa fa maninona le olona miezaka ihany le olona mbola miasa de velona tena velona tsara ny fazandra nefa ny taratasy zany tsy ilaina tsolo izy mihitsy efa misy taratasy fa miavinavina asa miavinavina mbola menimenina mbola ohatra zany angery avana ny zavatra eto reo ondry hafa reo tsy navelan'i Jesosy reo ary tena marina ohatra mahita zany ary avana hoe tsy nety ny onona Jesosy raha tsy azo reo ondry hafa reo le toetsy hoe tsy nety taminy fa reo efa eo ary reo mihitsy ary nanao tsinitsinina anazy de Jesosy mahita ondry hafa ivelany io valy io de zao ny teneny tsy maintsy hoetiko eny tsy maintsy na iny kidona na iny kiatra tsy maintsy hoetiko jere zany fitiavan'Andriamanitra asianao ry avana jere zany fitiavan'i Jesosy atsika ry avana tena ozy reo tsy maintsy tsy maintsy alaiko reo tsy maintsy hoetiko reo tsy maintsy entiko reo ho tonga andiany ray tsy maintsy hoetiko ka iain'ny feo ary ho tonga andiany ray izy sady ray any mpianatra zany hoe maninona ho atambatra am'le efa teo
ho atambatra amin'le efa voafidy hiary fangarongaro ao inona ny tanjona amin'le fangarongaro ao anana mpiandry anankiray anana fiainana mandrakizay anankiray ry havana malala ate teny aminao androany zany ny zavatra tsy tokony atao ambany zavatra zany ny zavatra tena tokony rangotina tokony ararotina teny mbola misy tanana anankiray miteny hoe misy ondry hafa aiza daholo ireo ondry hafa isika nge zany maninona ny mbola misy olona tsy jiosy fa maniratsiran'Andriamanitra nefa ny tanan'Andriamanitra misokatra milaza fa misy ondry hafa ivelany ty valy ty tsy maintsy aleko henony feo ako reo za aloha ry havana malala de zao zavatra tsy tokony ho tonga amiko zao hitanao zao tena resy lahatra fa tsy tokony ho tonga amiko alleloia tsy tokony ho tonga amiko zao za rado rakody salama lasa hompitory teny eto aminao eto lasa mahay zavatra ato anatin'ny baiboly mianatra fiainan'ireo jiosy rehetrarehetra tany aloha tany de mezaka manao zay nataon'ireo nefa za gasy ozy izy ny olona rehefa napotika didin'Andriamanitra izy tsy natao atsika izany baiboly zany tsy natao atsika ny didy zany fa natao any zanak'Israely diso ianao tena tokony anao mihoatra nohon'ny Israely ary ianao ry havana malala nareo didy folo zany didy folo zany natao any zanak'Israely zany fa tsy natao atsika malagasy ry havana malala zany antaninao an'izany ezaka ary anao mihoatra nohon'ny ny zanak'Israely satria maninona satria zany nge fa tsy tokony hoe mio hoe fa soavana nge ny azy anao any an-danitra zany nomena analina tsy tokony ho anazy ange ry havana zany lanitra zany zany didin'Andriamanitra ange ry havana tsy tokony ho anay fa nomena fahafahana hitandrina an'izany iny moa ny ambadiky ny fitandremako didin'Andriamanitra de Andriamanitra tiana zay tia de tandrina ny didy kosa izy zay tian'Andriamanitra de tidy de izy ao aminy halleloia de lasa anankiray amen ary so ihany fa Jesosy ny teny anty teny ty any amin'ny Jaona toko fahinana de fafito amby telopolo zao ny tenin'i Jesosy Jaona 6:37 hoe izay rehetra omen'ny ray koa no anatona averiko izay rehetra omen'ny ray koa no anatona ary zay manatona de tsy mba misy olona avoko mihitsy eo zany de zao misy lalana misokatra eto ny olona rehetra erak'izao tontolo zao de nomen'Andriamanitra an' Jesosy daholo natolotr'Andriamanitra an' Jesosy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao zany izao tontolo zao naiza fa izao tontolo zao na mbola misy olona velona fa saingy tsy nisy ary teny amin'ny volana sy ny kitana fa tsy nisy hoa de mbola izao tontolo zao zany fa tsika eto tany zany toy izao ny tiavan'Andriamanitra atsika nomeny zanalahy toka mba tsy hisy ho very ndray rehetra mino azy rehetrarehetra fanina fiainana mandrakizay Jesosy koa ny teny ery ary Andriamanitra fa zay omenao aho alleloia ona zay izy teo tsy fio baibolinao zay rehetra omen'ny ray koa no anatona ary zay rehetra manatona de tsy mba misy ho lavoko mihitsy de intsika nanatona daholo antony irina fleur fombiazana fitahina maivare za mampionina ny zanako okaran'oroso tsika rehetrarehetra de tsika efa tsy nilaviny tsy nilaviny satria maninona na de ondry hafa azy tsy ola laha am' Jesosy mahita atsika ondry hafa fa zao fotsiny ao an-tsainy avotako reto halleloia tsy laviko reo Andriamanitra etiko reo halleloia aza matahotra ianao Andriamanitra fa tsy maintsy ho etiko kokoa reo ka hian'ny feoko de ho tonga andihan'ny ray izy rehetra ao an-danitra ao de zao samy hafa firenena no tonga hiderin'Andriamanitra iseho anatrean'Andriamanitra tokana misy sinoany misy afrikana misy karanany misy vazahany frantsay misy amerikana misy
fa atao andihany anankiray. Halleloia. Androany dia tena amintsika manao hoe andaontsika andray an' Jesosy ho mpiandry atsika. Ary dia tena aminao fa ny fandraisanao an' Jesosy io ho mpiandry anao io tsara io, fa ao anatin'izany koa misy ny vala, ny ondry rehefa anaty vala dia voalohany indrindra sarotra ho an'ny ambodiny maka azy. Iny vala iny dia fenitra anankiray manasaraka ny ondry amin'ny ambody sy ny liona sy ny bery. Ao anatin'ny vala ao afaka mihitsiny mora mpiandry ny mijery dia ato mifantoka ato ny masoko sy ny saiko sy ny foko. Za taloha rehefa mandeha aloha efela be dia feno mpangaro-paosy ana taxi be dia za manana portefeuille zay dia telefona tam'izany tamin'ny taona 2000 nanana telefony portable tamin'izany. Fito amby sivijato sy arivo azafady tamin'ny 1997 nahazo telefona voalohany. Dia mandalo toerana feno mpangaro-paosy dia zao zavatra ataoko, atambotra anatina paosy anankiray ny zavatra rehetra ty amiko: portefeuille, telefona raha misy, raha vola raha misy. Dia zao zavatra ataoko, tsy miraha ratsony amin'izay mitazona bus na mitazona amin'iny, tsy miraha ratsony amin'izay ahako na misy mpangaro-paosy firy ao. Raha teo mpangaro-paosy rehetra fantatro voajereko dia fantatro hoe mpangaro-paosy. Gaga mihitsy mampionona ny mpangaro-paosy ireny mpangalatra eto dia fantatro ity. Ary za nisy fotoana nisy nanentaka fa tsy voaendaka satria fantatro mialoha. Telo lampy mpangalatra miaraka ny ankabetsahany. Rehefa nendaka anao izy dia zao misongona anao ny anankiray dia alohan'ny anankiray hibahananao fa ny anankiroa amin'izay tonga aminao. Fantatro ny fomba fiadany ireny. Ny antony za tamin'izany aditra za tsy mpanendaka akory fa za tamin'izany aditra dia misy fotoana miara mifoka zava-mahadomelina amin'ireny mpangalatra sy mpangaro-paosy ary misy fotoana miara midy violon amin'ireny mpangalatra sy mpanao sity mahery ireny. Dia rehefa miresaka eo dia fantatro daholo. Ary misy fomba fifampijereny ny mpangaro-paosy za taloha rehefa eny ambony taxi be dia fantatro daholo mpangaro-paosy amin'iny ligne ny route circulaire hatrany amin'iny atamena rehetrarehetra iny fantatro daholo, haiko tsy enjery. Dia za taloha rehefa ohatra mijoro misisika ny bus ka olona fantatro ny akaikiny dia fantatro hoe io olona io no asiany. Fantatro daholo ny fomba an'ireny mpangaro-paosy ireny mody manao an'ireny milanjalanja kitapo ireny sy mody ohatry haiko tsy enjery tsisy many. Dia fomba fijery fotsiny dia aza asiany io fa namana io fa aza atao an'izany fa tsy mety. Fa za taloha atambatra amin'ny toerana iray ny zavatra ety amiko dia za tsy miraha ntsony misy mangaro na raha mipaosiko, mihezaka fotsiny satria fantatro fa tsisy ninina any. Ny vala ry malala dia zao fa za mifantoka ato amin'le paosy le misy an'ilay zavatra raha vao io voakitika fa mpangaro-paosy dia manao ohatran'izay fa mangaro-paosy le mody hitsahany tongotra ao dia variana any ianao nefa aty efa lasany, mody ary ianao mody voadonany ary nefa fa za na hitsahana ny tongotry na tsongona ny tongotry na vonina za dia zao za tsy miala ato amin'le paosy ato misy ny rehetrarehetra. Izy rehefa vendaka teo tamena emy manambotso fa mety olona fantatra any nanendaka anao zany. Dia tsy miala eo eniko misy fotoana ny tana any amin'ny paosy pataloha any misy tanana ohatry amemezaka tsisy ninona any tsisy ninona angalarina any ny ato le valeur ato. Alleloia. Zao revana malala hitanao revana ny ondry atao anaty vala dia zao ny mpiandry ondry dia mifantoka anatin'io vala io dia zay mikasikasika an'io vala io manodididina an'io vala io anaty vala io fantatro io mpiandry io daholo ny zavatra mitrango ao.
misy ondry ohatry ny malemilemy ao mila rano fantany satria ao anaty vala misy manatokantona bibidy manodididina an'io vala io de efa hita ny mpiandry tsy mahazo maninona an'io vala io vala io nge ry havana malala io vala manodidina io nge ry havana didin'Andriamanitra didin'Andriamanitra halleloia didin'Andriamanitra osy Paoly voageja manodidina izay kanefa tsy tery ino io mangeja manodidina io ao amin'ny fivavahana ry havana malala tsy baranahany ary raha ohatra anao mieritreritra fa mivavaka nefa ohatry ny baranahany mety aminao daholo ny zavatra rehetrarehetra de mieritrerety ianao fa mbola tsy ao anatiny ianao zay misy takalony angery havana io fiarovan'Andriamanitra io vala angery havana hozy Jesosy manana ondry hafa koa zay tsy am'ty vala ity zany ireo efa ao anaty vala ary hoentiko ireo ka iany feoko ary ho tonga andiany ray sady ray mpiandry le andiany anankiray le ondry hafa ngery havana alainy de ho alaina ho izy entinao anatin'le vala ihany fa ho tonga andiany anankiray tsy mpanitanitaka eny de samy manao zay ataony eny tsy ry havana mba ahafahan'lay mpiandry tsara miantoka anao de mila miditra anaty vala ianao io miditra anaty vala io tsy tiany olona be de be ny olona te hivavaka fa tsy te hiditra anaty vala io ny atao hoe valan'ny fanompona ry havana malala ao anatin'ny valan'ny fanompona misy disiplinao Jesosy tsy ohatr'izany fa Jesosy fahasoavana be de andraso ary ny Jesosy fahasoavana be anao izay mamelanao anao ny zavatra rehetrarehetra fa tandremo fa mpianatra tsy nanao zay zavatra rehetrarehetra tiany atao fa nisy vala tao nisy didy tao narahany ondry rehetrarehetra le ondry efa teo reo efa teo fa nalaina le ambony isika nalaina tsirairay ho tonga andiany anankiray midina anao anatin'ny fitandremanao ny didin'Andriamanitra ry havana malala de ho hitanao zany ianao ahina halleloia amen ry havana malala za tena teteny aminao androany tsy ampy anao mivavaka fa midiranao anaty valan'ny fanompona afaka samy mirakoraka daholo hoe me za ondry tandremo fa reo ondry ho tandreman'le mpiandry tsara misy mpiandry anankiroa be de be nge ny ondry mandehandeha any misy mpiandry andry any nge andry avany misy mpitondratondra bavaka ihany nge any ananinanany rehefa tokoa ny tokoa tandremo fa mpiandry tsara anankiray de le namonjy ny ainy namony ainy amonjy ana amonjy ny ondry halleloia midirana anaty vala io vala io tsy mampijaly fa misy zavatra fotsiny tsy azonao atao fa zao fotsiny ianao rehefa ohatra zava-dehibe aminao no ahin'le mpiandry ny momba anao de inona moa ry havana ina moa raha inny ondry an'izay vala intsony rehefa mety aminy ao i Davida salamy fahatelo amby roapolo maranako azy nanolo tena Davida tsy nanolo tena ho mpiandry fa izy mihitsy tena indray nanolo tena ho ondry andrasany de zao ny tenen'ny Davida salamy fahatelo amby roapolo izay salamy tiako indrindra salamy fahatelo amby roapolo Jehovah ny mpiandry tsy hanan-java mahory hitanao ry havana rehefa Jehovah ny mpiandry de ao anatin'le vala de ireo le ondry reo de Davida ny sisika ary ny soratena mihitsy hoe za Jehovah ny mpiandry za ao anatin'le ondry za le ondry ao anaty vala fa zao Davida tsy nahita an'le vala te zahako ondry fa de tsy maintsy atao anatin'ity vala ty tsy maintsy mitandrina didin'Andriamanitra oh lala pozy Davida Jehovah ny mpiandry inona ny zavatra tsapany Davida izy le tery ve izy le ohatry ny voafefefe izy le tsy nanan-java mahory Jehovah ny mpiandry tsy hanan-java mahory mampandry amin'ny ay maitso izy ao anaty vala zany mitondra any amoron-drano fialan-tsasatra izy
le olona le ondry tonga andiany anankiray ireo mamelombelona amin'ny fanahiko izy mitarika ho amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Alleloia. Le ondry andiany anankiray daholo ireo. Enina dia mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana aza ry havana ondry ao anaty vala jeren'ny mpiandry tsara na dia mandalo lohasaloko ny fahafatesana aza matahotra ao anaty vala izy. Zangerana tsy miteniteny foana miteny hoe zaho tsy matahotra covid sy variant zaho tsy matahotra an'izany. Jerenao eto tsara raha mbola tratra velona eto tsika rehetra ny hahafaty anazy tsy reny zavatra hafa mihitsy. Alleloia. Zany hoe lohasaloko ny fahafatesana misy zavatra mampatahotra io fa zao tsy zany hitany Davida tsy hoe za tetery aty ntanary zalanareo fa za mo efa ondro moa ny tenako dia tsy afaka manao an'izao koa hoe ny azo zao tombotsoa avokoa. Alleloia. Ko dia manasa anao ary avana bedirinao isan'ny ondry tsy ampy ianao mivavaka ianao mila andrasan'le mpiandry tsara ianao la le mpiandry tsara no miandry anao dia zao tsy ianao maty fa izy ary izy maty fa ianao velona. Ko dia mahereza matanjaha fa zao ao anatin'ny valan'Andriamanitra misy didy aloha hoe didy amandalana aza manao an'izao aza manao an'izao iadamaseva zaryavana olona ny firon'Andriamanitra koa aza manao an'izao izy moa tsika ny tsy azo tenenin'Andriamanitra aza manao an'izao nefa koa le izy safidy ozy Andriamanitra reto azo atao dia azonao atao ihany fa aza mietritra fotsiny hoe anatin'le vala fa anatin'le vala nke tsisy nina mikasika fa mitandrema ihany rehefa tsy anaty vala ianao tsy mitandrina didin'Andriamanitra anaovy ny kasibosy anaovy ny rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra aza mikasikasika io la ny anay zay miona aminay zao ny natany anabavy Falisy anabavy Geneviève anabavy Fleur fa mipagaga ny olona tany andro anabavy Faly misy olona mijerijery zany mahitanay famihana tsisy covid zany geste barrière tsisy an'izany fa hoany zay nila geste barrière zay mila maneho fa mifankatiany zanak'Andriamanitra zay tsy ataony devoly voasakana tsy ery alavitra zay tahiny topa avy aty alleloia avy aty amin'ny paster alleloia satria tsika tsy matahotra an'izany tsika tsy matahotra zany tsika efa manana vala tsy tafiditra eo amintsika na ny ambodina miberana ny leona na covid na ny variant tsy tafiditra satria manino mpiandry tsara ao anatin'izy aza mihetsiketsika eo rehefa tonga eo anatin'ny vala eo aza mihetsiketsika eo misy ny zavatra rehetra ao ay maitso rano fialan-tsasatra misy ao tahiny tompany etsika rehetrarehetra lavalava ny androany satria zao za ty ampahery anao dia aza matahotra fa atao fotsiny zay atongana anatin'ny vala io zay tany nadidin'Andriamanitra revana eto amin'ity fandarana ity fandarana mikasika didin'Andriamanitra fandarana mitandrina didin'Andriamanitra fa fandarana ihany koa tsy matahotra ninninona tsisy miovitrovotra am'izay arety mandringana mihitsy eto ary raha tonga eto ianao androany dia miaraha foana amin'nefa eto reo olona hitanao efa eo reo tsisy matahotra an'ireny ary tsy hofatin'ireny satria maninona ao anaty valan'Andriamanitra samia tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy dia mahereza mahatanjaha dia tompony omba tsika rehetrarehetra lavalava androany fa ataontsika fofofotsiny vavaka rehefa avy eo tahiny tompo ary tsika rehetra mahereza tahiny Jesosy. Alleluia. Rani
raha tsika avavaka zany ravana tsika hiteny hoe jesosy a misaotra anao alleloia misaotra anao tsy nandahanay na de ondry hafa azy izay ngeravana malala azo natao ngeny nandahantsika tena azo natao zany saingy hoy jesosy hoe zay rehetra nomenao de tsy mba misy ho laviko mihitsy naondry izy naondry izy naondry izy rehefa voninahitra anaty vala fotsiny izy de hoentiko andihany anankiray de ho ataoko isan'ireo olona mitafy akanjo fotsy marobe ao an-danitra rahatra zay halleloia ravana fahasoavana ho atsika ny miditra anaty vala andaontsika tena hiteny hoe tahaka ny davida hoe za aloha ondry ary za hiditra ako za arako aza mbana velany hiditra misaotra anao jesosy tamin'ity fotoanandroany ity misaotra jesosy satria lehibe tokoa ianao ary tena lehibe ny fitiavanao Andriamanitra de misaotra anao zay Jehovahandriamanitra satria nanaiky naniraka an' jesosy zanakao mba hiandry anay aka anay ho ao anaty vala Jehovahandriamanitra ho tonga andihany anankiray halleloia de ndreto zay no ny fahasoavanao de tonga eto Jehovahandriamanitra ao anatin'ny vala halleloia sambatra zay ato anatin'ny vala misy rano ato halleloia misy rano fialatsasatra ato misy ay maitso ato halleloia ary misy toky na de mamaky ny lohasaryko mampatesana azy de tsisy tahotra ty anatinay satria nitsoraka azonao ny aminay mahafatahotra anay ny valanao Andriamanitra miaro anay misaotra fa lehibe anao makasitraka jesosy ary de taio reto olona reto raha mbola misy misalasala tsy te hiditra anatin'izany valany fanompona zany hitandrina ny didinao Jehovahandriamanitra de ampafantaro azy fa ao ihany no misy ny fiainana ao no misy ny fiainana ary ao ny fantohan'ny mason'ny mpiandry halleloia misaotra Andriamanitra matoka fa voarainy tsirairay aby zany betsaka ny olona koa eto mety manana zavatra tokony angatahana Jehovahandriamanitra fa nefa fantatro fa la tsy nangatakary izy ireo de fa hisaotra sady satria efa nomenao ary de jereo akaiky ny lafim-piainana izy ireo fa misy olona eto mandalo olana ara-bola misy olona eto mandalo olana ara-pitiavana misy olona eto mandalo fahoriana jesosy malalo afantatro fa tsy mba misy reny na de ray azy mavelanao am'izao fa fantatro fa hijery azy ireo no masonao amin'ny famindrapo no hijerenao azy ireo misaotra betsaka jesosy halleloia de vosisatana de faritro amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo kana de litera ray tam'izay nafampiteto aza tamin'ity androany ity halleloia amen ivavakantsika am'izao fotoana zao ho an'ny firenena ka andao mpandrotsika na vavintsika Erika avy eto Frantsa ivavaka ho an'ny firenena tany tompo na vavy Erika tany tompo pastera mbola faly miaravantsika tsirairay afy indray ny tenako de hiara ivavaka sika amaranana ny fotoana sy ho an'ny firenena ry Andriamanitra ray tsara indrindro misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao indray izay amin'ity alina ity misaotra noho ny fitantananao anay tsirairay avy Jesosy satria mbola noho ny fitantananao mbola noho ny famindraponao no mahatonga anay eto ahafahana amin'ny ny teninao makasitraka Jesosy fa totoza somatsara indray ny fotoana rehetra androany makasitraka tamin'ny teny mamy izay nampitondrainao amin'ny mpanomponao teny tena mahakasika amin'ny fonay tsirairay avy satria tena manana mpiandry tsara zahay dia ianao zany Jesosy misaotra ray be fitiavanao satria naniraka mpiandry tsara ho anay ianao dia ny zanako lahatokana manafonao anay amonjy anay tsirairay avy reto efa very zay tsirairay avy reto Jesosy efa nofinjenao mbola nampidinao indray ao ambalanao dia makasitraka indrindra Jesosy tena lehibe zany fitiavanao anay zany tena sambatra izay manana anao Jesosy malalo nefa izay indraindray mini mbola miala amin'ny valanao tandreto izay Jesosy terizo mandrakariva mba ho ao ambalanao reo mbola tsy ao anatin'izany valanao zany kosa nefa Jesosy dia niangatahanay amin'ity alina ity mba ho kasihan'ny fanainao masina mba tena hoe hiverina tanteraka aminao anaiky akatoy ny didinao hitandrina ny didinao mandrakariva
Izany Jesosy no angatanay dia raha keto am-ponay ampitoera am-ponay izany teny izany fa tena moa atao anatin'ny tsirairay avy ahafahanay mitandrina ny didinao indray. Ankehitriny izay Jesosy malala mitondram-bavaka ny firenenay. Fantatrao izany firenenay izany, tsisy miafina aminao momba ny firenenay io, fa maro ny ady atrehan'ny vahoaka malagasy ao. Maro ihany koa Jesosy mbola mania miala amin'ny valanao, maro mbola mandeha amin'ny lalan-diso, mbola feno aizinao, mbola feno fijangajangana, mbola feno fireharehana, mbola feno fahalotoana ao Jesosy. Fa ny angatanay Jesosy malala dia ianao ilay mpiandry tsara no tonga amin'ny firenenay io mba hitodika hijery amin'ny firenenay io. Ka sy io ny vahoaka malagasy Jesosy malala mba tena hoe andray anao tanteraka ao ampon'izy ireo, ametraka amin'ny fiainan'izy ireo ampelantananao Jesosy, satria ao aminao rery ihany no hery fiarovana, ao aminao rery ihany no tsisy iaiady Jesosy, ao aminao rery ihany no tsy misy atahorana, satria vala tsara indrindra, tsara mpiambina dia mangataka Jesosy, indrindra ireo marary Jesosy amin'izao fotoana izao mba tena ataovy nitodika aminao izy ireny, satria ao aminao rery ihany ny fiarovana an'ireny olona marary ireny amin'izao fotoana izao. Aza vela hitodika amin'ny zavatra hafa izy ireny, aza vela hitodika amin'ny fanafody sy amin'ny zavatra maro, fa tena ataovy nitodika aminao tanteraka ny marary amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa Jesosy ireo any am-ponja vangio izy ireny Jesosy mba tena hitodika ao am-balanao ihany koa, mba hametraka amin'ny fiainany ampelantananao. Ao ny mpitondra politika Jesosy aza vela variana amin'ny ady politika sy ny voninahitra sy ny fitadiavam-bola, fa ataovy tena hoe resy lahatra ny andray anao ho ao am-balanao ihany koa izy ireny. Mitondram-bavaka manokana ihany koa Jesosy ho an'ny mpitondra fivavahana Jesosy, aza atao mpikaramy izy ireny Jesosy, fa ataovy tena hoe mpiandry tsara ao aminao, ka hitaona ny ondrinao ao am-balanao indray, ary tena anjaka ao amin'izany fiangonana tsirairay avy izany ny fahamarinanao ary akatony didinao izy ireny, fa tsy ho variana fotsiny hitory fitahiana, fa tena hoe hitory ny filazantsaranao. Dia matoky ato Jesosy fa efa mihaino vavaka ianao, matoky ato Jesosy fa ndrahanao nefa hirotsaka ao amin'ny firenenay io, mamindra fo ny vahoaka malagasy dia mamindra fo amin'ny firenenay Jesosy. Dia matoky ihany koa Jesosy fa ny olona izay rehetra nihaino an'izao fotoana izao dia azo hery tamin'izany teninao izany, ka hitoetra ao am-pony tsirairay avy izay nihaino an'izao teny izao ny teninao. Dia raha andeha atoy izay Jesosy malala dia aoka ny fanainao masina anie ny hitady-dalana anay, ameno anay, hitahanay, ary ny rahanao andrakotra anay aro anay ho vala, ho manta, fefy manodidina anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy malala nangatanay an'izany vavaka izany, misaotra ray be fitiavanao. Aleloia, amen. Aleloia, misaotra betsaka nanam-pahaverika matsiro. Aleloia. Izay azo ilazana izany vavaka izany vavaka matsiro no anaran'izany, ka isaorana anazy, isaorana anao raha nanam-pahaverika dia tahiny tompo ianao dia mahereza hatrany dia matokytsika fa Andriamanitra ombantsika tsirairay avy ombanao sy ny ankonanao ny Andriamanitra malifitianao. Dia makasitraka antsika rehetra ihany koa nahatra ny hatrany farany teto dia tapitra ny fandarantsika. Ny fandarantsika nefa ny tapitra, fa ny fiarahantsika tsy mbola tapitra. Raha ohatra ianao miditra ao amin'anatin'ny site web ny Akiradio www.indramokaizo.com ahafahanao mihaino ny onjam-peo Akiradio. Misy toeteresaka ny adiny 3 amin'ny 1 4 7 folo maraina. Apitso amin'ny folo maraina mandeha ao izao fandarana izao raha mbola tsy naino hatramin'ny voalohany ianao mbola tena mbola te hanoatra andriana-pahaverika sy ny karazany hoe tena mihaino eo foana izy na dia efa nihaino ary androany dia tonga dia raha apitso amin'ny folo ianao afaka mihaino. Dia mbola misy toetena hafa koa amin'ny 1 4 7 folo alina samy hitahin'Andriamanitra ary tsika rehetrarehetra. Dia raha mbola tsy tokana amin'ny lanitra Jesosy moa dia io andreto ndretsika raha pisy tahaka izao samy velonaina mitiro anaty vala marovan'Andriamanitra ianao Jesosy hitahantsika tsirairay avy ny fahasoavany ane ameno atsika tsirairay avy dia misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany. Tahiny tompo ranabavy Fianarakoto, ranabavy Rolia, ranabavy Erika niaraka tamiko natosana izao fandarana izao. Tahiny Jesosy daholo mahereza daholo tsika rehetrarehetra. Amen.